taranja atotondry vita avokoa ny fifidianana rehetra teo anivon'ireo ligiparitra manana filoha avokoa zany ireo ligiparitra rehetra amin'izao fotoana izao ary hiatrika ny fifidianana izay filohan'ny federasiona indray izy ireo amin'ny fahafito amby roapolo ny volana septambra ho avy izao. Irosotsoela amin'ny fametrahana izay ho filohan'ny federasiona vaovao ny taranja atotondry ity taranja ity atoato. Vita avokoa araka izany ny fametrahana ireo ligiparitra rehetra misa araka ambin'ny folo zany hoe efa manana filohany avokoa ny ligy rehetra eto Madagasikara amin'ny ity taranja ity. Saika tavaverina avokoa ny akamaroan'ireo filoha ny tantana teo aloha. Ho an'ny ligina Analamanga kosa dia nahazo filoha vaovao tamin'ny alalan'ny Randriamanana Lisson Jean-Louis. Totosa tamin'ity herinandro ity ihany koa ny fifidianana ka seksiona efatra no afaka nifidy dia ny avy eto Antananarivo renivohitra, Avaradrano, Atsimondrano ary ny avy any Manjakandriana. Sahalatra ny fifidianana roa nahazo samy nahazo vato roa avy ny roa tota nandritra ny fiodinana voalohany sy ny fiodinana faharoa. Rehefa nanapaka nefa ny komity mpikarakara ny amin'izay tokony ho lany satria sahalatra ny vato azy ny kandida roa tota dia izay zokiny amin'ny taona no lany. Teo no nahatafita an'Andriamatoa Andriamanana Lisson Jean-Louis. Aingana indrindra angamba zao aloha amin'ny mahafiloha vaovao anavo satria vaovao tokoa eo anatrehan'ny fijeriny atao hoe tontolo ny atotondry malagasy izay mariky etoana aloha fa tsy dia hoe vaovao loatra fa efa nitantana ny klubany CRG sy ny Tamasavy izay sorako manokana eto Andriamatoa Olivier Andrinaitinena directeur CRG sy ny Tamatavy namolavola sy nahafantarako lehibe kokoa ny atotondry ity. Fa manaraka izany maika dia maika zao dia ny fampandrosoana ao anivon'ny section anatin'ny kluba rehetra any antairana an'ireo ankizy sy ireo atleta zay hita fa natorotona andritra zay 10 taona zay satria teo aloha tokoa dia 10 taona zay no tsy nisy ny atotondry dia ankehitriny zany afaka toavin'ny ministera moa zany zao ny fisinay dia izay zavatra izay no voalohany hoe hitairina ny anatin'ny kluba rehetra any anatin'ny section any satria zay tena hoe ara-dalàna tokoa zany zao ny ligy eto Analamanga. Isan'ny olana ao amin'ny taranja atotondry mianona fotsiny amin'ilay fananana fidinan'ny tompon-dakan'ny ligy zany hoe tsy ampy fifandonana ireo mpiatroka misy tetikady manokana avy eo man'ny ligy amin'izay hoe ampandraisana anjara bebe kokoa ireo mpanao atotondry. Zay zany ny tena hoe zay mahatotondry ny atotondry ary raha tsy misy an'izay dia tsy atotondry tokoa le izy. Io komba io tsy maintsy atao matety satria andritra zay 10 taona zay be dia be ny zavatra very teo anivon'ny atotondro malagasy indrindra teto amin'ny ligy Antananarivo. Nisy ihany teo aloha tany anivon'ny section fa tairatarana an'ireny vitantsika anseho teo aloha reny fa manomboka zao dia fa manomboka tokony efa hoe any amin'ny section any fa manomboka amin'izay zany ny gala de boxe madinitika eo anivon'ny section zay karana efa karakaraina zany hoe sapotena foana zany reny gala de boxe kely atao any anatin'ny section reny zay anentanany eto an'ireo entraîneur ireo mpikarakara ny club any anatin'ny section rehetrarehetra mba anaitaitra an'ireo atletatsika ireo satria zao tsika dia efa manomboka hiatrika ny atao hoe mety misy ny championnat régional zay tsy hoe latoato satria ireo ny anomana mety anao ny jeu de gile zay tsy hoe lafa amin'ny herintaona ary mariako etony fa ny atotondro malagasy dia mitondra anjara biriky ngeza be eo anivon'ny firenena rehefa misy ao amin'ny lalao raisan'ny olonosy iny satria mitondra médaille maromaro foana ny atotondro malagasy ka izay nanairanay ireo ankizy sy ireo atleta zay matorotogany amin'ny fotoana zao. Aiza ho aiza zany ny fiaraha-miasan'ny ligina Analamanga amin'ny sehatra maro isan-karazany eto Madagasikara. Marina mihitsy zany satria ny matoa ny tena milatsaka ho président ligue Analamanga efa marina tokoa ireo fifandraisana avy any ivelany izay tsy iza zany fa i Kirofo Benoît maître Kirofo Benoît moa dia nanao ny boxe professionnel napetraka any France izy izay efa namangy teto Madagasikara ary efa nisy ireo formation natao tamin'ny arbitre sy ny entraîneur zay natao tao amin'ny Sokradin tamin'ny herintaona lasa ka amin'izao fotoana zao dia efa manana ireo fitaovana zay azo entina apropropona ny boxe eto Madagasikara eto Analamanga moa zany ny tena fa tsy ireo frantsay ireo ary mbola isy koa no manaraka zay irena eto moa mba hoe mba samy anana ny atao hoe ny
bandasy tsirairay ny any anatin'ny kluba dia eo koa ireo resaka protestant indrindra zay hitan'ireo vahiny ireo fa tena hoe tsy ara-dalàna ny ankizy raha samy manana ny protestant tsirairay afaka dia efa ny anatin'ny programme anasanay zavatra efa any ny entana efa miandry ny fizarana andreo entana fotsiny zany zay amin'ny novambra eo ary eto koa zay dia manamafy fa isy ny rencontre international zay rahana amin'ireo frantsay ireo amin'ny volana desambra azao raha tsy misy ny sabona eo avy eto Madagasikara izy misy efatra ambrala eo zay azo tombony amin'izany indrindra ireo atleta malagasy eto analamanga satria hipetraka eto izy ireo amin'ny stage amin'ny formation raha metraka efatsika amin'ny alalan'ny atontondro malagasy. Amin'ny fafito amby roapolo ny volana septambra izao moa no tanterahana izay ho filohan'ny federasiona vaovao ity taranja ady tontondro ity.